Fifaliana ry avana malalana zaontsika indray a mifampizara mofinaina. Andro lehibe amin'izao tontolo izao ry avana ny teny ity le andro ny fankaty. Ary azoantsika mandinika fiainam-pitiavantsika koa manoloana ny tenin'Andriamanitra izay fampizarana. Koa ho aminareo ny fahasoavana sy famindram-poana ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo ary indrindra fitarihany fanamasina. Amen. Alarobia 4 Febroary 2022 imazinantsika aloha teny hoe mampitandrina amin'ny didiny Andriamanitra. Andeha ry avana idera sy ankalazan'Andriamanitra isika. Sambatra maintsy lalana izay mandeha araka lalàn'i Jehova. Sambatra izay mitandrina teny vavolombelona ka mitady azy amin'ny fo rehetra. Eny, izay tsy manao ratsy fa mandeha araka ny lalany. Ianao namoaka ny didinao mba ho tandremana tsara. Engeneka ho tafatoetra ny lalako hitandremako ny didinao. Dia tsy homenatra aho raha mandinika ny didinao rehetra. Hideranao amin'ny itso-po aho amin'ny anarako ny fitsipika ao marina. Dia didinao no tandremako aza dia mahafoy ahy ianao. Amen. Fahavy amin'Andriamanitra ny fitiavana. Zay rehetra ty dia naterak'Andriamanitra. Sahadiko mahalala n'Andriamanitra. Izay tsy dia tsy mahalala azy. Ry malala aoka ho tsarovatsika fahavy amin'Andriamanitra ny fitahiana. Na zay ho fitafy na koa zay ho sotroina, na izay ho anena tsisy ho adinoina, fa izy rehefa ty dia tena ty matoky. Andriamanitra ny fitiavana isika ty ilay pity ne iarady. Ivavaka isika. Andriamanitra Andriamanitra tena Andriamanitra ianao satria Andriamanitra mahay manova ny tantara amin'ny mpanaradianao fa tsy misy toanao. Midera sy mankalaza me voninahitra narinao masina izay. Mahatsiaro ny tenanay koa nefa izay Tompo manao amin'ny fahamasinanao koa manatonao mpanetretena mamindra fo aminay ary mamelany elikainy ny avitra nentin'i Jesosy Kristy teo amin'ny fijaliana. Tompo, hamaky-seny nofinaina izay dia tario amin'ny fananao masina mba mantarana ny sitraponao. Aoka hitombo ny finoanay anao, ilay Andriamanitra masina, ilay Andriamanitra fitiavana, anaran'i Jesosy Kristy Tomponay, naovanay izany mivavaka izany. Amen. Ny ofinainao antsika amin'ny teny ity ry havana dia hitanao amin'ny epistely voalohany soratan'i Paoly ho an'ny Tesaloniana. Tesaloniana voalohany 4 ny andiny voalohany ka hatramin'ny 9. Mivaky toy izao aminaran'i Jesosy. Ary farany rahalahy, mangataka aminareo sy mananatra anareo amin'i Jesosy Tompo izahay, mba ho araka ny nandraisanareo taminay izay mety handehanareo sy hanaovanareo sitrapon'Andriamanitra, dia araka ny handehanareo ihany nitombonareo bebe koa. Fantatrareo ny didiny nomenay anareo avy tamin'i Jesosy Tompo. Fa izao ny sitrapon'Andriamanitra dia ny hanamasinana anareo, hifadianareo ny fijangajangana, mba samy ahafantatra izay ahazonareo ny fanaky ny tenanareo avy amin'ny fahamasinana sy ny voninahitra, tsy amin'ny filana fotsiny, tahaka anjetiliza izay tsy mahalala an'Andriamanitra, mba tsy hisy hanao saina hifetsy ny rahalahiny amin'izany,
fa ny tompo no mpamaliny amin'izany zavatra rehetra zany. Tololazainay sy nambaranay taminareo raha teo. Fa Andriamanitra tsy niatsantsika ho amin'ny fahalotona fa amin'ny fahamasinana. Koa izay mandà dia tsy olona no lavina fa Andriamanitra izay mame anareo ny fanahy masina. Amen. Ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ray havana malala, ho aminao mandrakariva amin'ny fiadanan'i Jesosy Kristy ilay tosa monjy antsika. Ny amin'ny mofinaina izay ranay-sika teo Tesalônika voalohany toko 2:7-8 soratam-Paoly dia milaza ny fananarany ho an'ny kristianina Tesalonika ary ho anao indrindra ihany koa. Ary azonao mandinika fiainam-pitiavanao koa ny amin'ity andro manokana ity ny amin'izay ambaran'ny tenin'Andriamanitra. Koa dia izao miteza iaina ny filazantsara ka miavao mandrakariva. Miavao mandrakariva. Amporosian'i Paoly apôstôly ny kristianina Tesalonika mba handeha amin'ny fiainana kasitrahan'Andriamanitra. Fiainam-baovao noho ny fandraisana an'i Jesosy tompo. Fiainana mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra izay niraisiny tamin'ny finoana ny filazantsara. Mandeha araka ny sitrapon'Andriamanitra ka mitombo sy miorina amin'izany mandrakariva. Fikasana tsara na dia maraza ny zava-miseho ao anatin'ny fiarahamonina izay mame vahana ny faharatsiana. Tariny isika ry havana sy avao sy tombo mandrakariva ao amin'ny fiainana maha-kristianina. Izany dia fanomezana toerana ny tenin'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika isanandro. Manao mifankatia. Ao amin'ny tenin'Andriamanitra io nahitanao fa fitiavan'i Jesosy Kristy. Ka azonao maka ohatra tsara na vaozana indray fifankatiavana manoloana izany fanompoan'Andriamanitra amin'ny famakiana ny tenin'Andriamanitra izany ary amin'ny fiainana izany. Ka mitakina aminao manoloana zavatra rehetra dia izao miaina amin'ny fahamasinana. Izany koa ry havana ny fiainana filazantsara, miaina amin'ny fahamasinana. Miaina anatin'ny tontolo feno faharatsiana ny fiangonana. Tarehina ifadiny ratsy hatrany ny mpino. Olona efa nandray ny filazantsara, efa noavaozony fanamasina ka manary mandao ny toetra taloha. Olom-baovao miaina amin'ny fahamasinana satria Andriamanitra masina ilay fiditsinana vao araka izay tarihiny aina araka ny filazantsara mandrakariva isika mpino kristiana. Hiaro ny tenantsika, ny fiainantsika tsy ho azo ny filana manimba amin'ny fahamasinana. Na dia mena anatin'ny fiarahamonina feno faharatsiana azy ianao dia miteza ho tarihy fanamasina fa hiaina ny filazantsara mba hitoetra amin'ny fahamasinana tsara. Zava-dehibe ry havana ny fiainam-pitiavanao izay amila vaozina isanandro amin'ny fanompoan'Andriamanitra io. Ny aizanao mampitoetra ny fanamasina eo aminareo mpifankatia ka hitanareo ny voninahitr'Andriamanitra ny amin'izay tokony atao, ny amin'izay tokony hanatsarana ary amin'ny faharetana ny amin'izany. Andriamanitra ny voninahitra ary raiso ho fiadanana ho anao koa ny amin'izany teny menanao izany. Amen. Andeha hivavaka isika. Tompo, misaotra noho ny mofinaina nomenao anay izay nahafantarana indray ny tokony haina filazantsara ka miavao mandrakariva sy miaina amin'ny fahamasinana. Mba tsy aro ny andro mifankatia izahay ka azonay koa ireo mifankatia handray izany ka hiaina mpitiavana, hanavao mandrakariva ny fiainam-pitiavana, hahitana ny tsara fanompoan'Andriamanitra araka ny tenin'Andriamanitra izay omeny. Mivavaka aminao ry izay tompo, hameraka zao asa filazantsara zao sy ny azakazaka mahasatanterahany fiangonana ka hitanao ireo tompona raiky rehetra amin'ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara. Manonikatra any amin'ny filoha sy ireo birao mpiandraikitra foibe, ireo mpiandraikitra foibe, ireo mpiasa imbonana, ireo président synodal isa sodaparitany, fitandremana nisy ireo mpitandrina sy ireo mpinisam-batan'olona rehetra ho aminy. Mbo menao hery sy fahasalamana finoana matanjaka fahaizana mijoro vavy lobenao ary anaraka tolotsaina avy amin'ny fanao masina oety manateraka ireo vina amin'ny fiangonanao ka hifampitsinjony amin'izay atao iseho ny voninahitra ao. Vavaka aminao koa izay ho andreo mpifankatia rehetra mba hiaina ny teninao satria fiainana tolo izany, fiavaozana izany, faharetana izany ka hitoetra tsara eo amin'ny mpanomponao. Vavaka aminao izay Jesosy ho an'ny firenenay, vonjeo amin'ny firenena eto Madagasikara ary anasitrahanareo marary koa ka menao fanantenana amin'ny fanasitrana satria mpitsabo mahindrindry ianao ka hitahinao koa ny asa fitsaboana sy anananao izany ireo tompon'andraikitra efa nomenao izany fanomezam-pahasoavana izany. Ampirezinao izay azony manjo ary hamonjy ireo mareo zokiolona ary ireo sahirana ianao. Tahio tompo ny fiazakazany amin'ny asa aman-draharaha, ny amin'ny fianarana, amin'ny tokantrano ary ny fikasana rehetra. Hivavakay dia ataony amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mpamonjy anay izay fanampiandrana koa ny vavaka manao hoe: Ranay eo izay any an-danitra, ao masinina ny anaranao, ho tonga ny eny fanjakanao, atao any sitraponao, ety an-tany ho tahaka ny an-danitra. Meo ny an'izy anona sahaza ao anay, ary mamela ny elokay tahaka ny namela anay izay meloka taminay.
ary aza mitona anay amin'ny fakampanahy fa manafanay amin'ny ratsy fanao ny fahazakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay amen. raisa finoana ry avy nanetso zanatolotra anao amin'ny aran'i Jesosy Kristy. Andriamanitry ny fiadanana izay nitondran'i Jesosy tompontsika hampiandro lehibe hiala amin'ny maty mitondra na fanekena mandrakizay izay ny tanteraka anareo amin'ny tsara rehetra hanao ny sitrapony ka hiasonareo izay kasitrahany eo masiny amin'ny alalan'i Jesosy Kristy amen. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina